ahoana marina. Mila miomana le izao raha te anakarena indray ny malagasy. Revolisiona no resahany Rajoelina ny taona 2024. Nolazaina fa lafo ny vidin'ny vary 520 ariary sy ny 300 ariary ny kapoaka tamin'izany. Lafo ny vidin'ny menaka 300 ariary ny litatra. Ka naongana ilay fitondrana marika Ravalomanana izay fanjakana ara-dalàna sy voavidim-bahoaka tamin'izany. Telo amby folo taona aty aoriana nitondrana ireo mpanongana. Milaza fa itondra vary mora sy menaka 500 ariary ny litatra. 700 ariary ny iray kapoaka amin'ny vary ankehitriny. Ray alina ariary ny iray litatra amin'ny menaka. Fahantrana lalina sy fiemorana tsy misy tao anatin'ny 80 taona no tazana ankehitriny. Ny taona 2024 no voizina ny hoe tsy ekena ny ampimamban'olon-tokana na olombitsy no manao ny fandraharana. Inona moa ny zava-misy eto amin'izao? Motsy olombitsy no mifehy ny toe-karena sy ny fandraharana, ary ny vahiny aza no ankamarony. Ny fampelezan-kevitra 2024 indray, tsy ekena ny dedi jadona, tsy ekena ny fivarotana tanin-drazana, tsy nisy famatsim-bola kanefa nandeha ihany ny fiainam-pirenena. Ankehitriny anefa, lokon'akanjo anaovana aza mampiditra amponja, toy ireo olona nanao akanjo mena nandritra ny tatitry ny solombavambahoaka ny volana May taona 2024 iny. Ireo miaro ny taniny tsy ho alain'ny mpanambola indray sy ny vahiny no miditra any amponja, toy ilay raharaha nahazo any Inonitony tany Nosbe Elville, izay mbola miandry ny didim-pitsarana ny ankamaroany ireo fitoriana azy ankehitriny. Nandritra ny fampelezan-kevitra 2024 ihany, nilaza i Rajoelina fa efa niomana, efa nianatra nandritra ny 4 taona, efa vonina ny IEM ampandrosoana any Madagasikara, efa vonina ireo mpiara-miasa sy ny mpiara-miombonantoka. Voasoratra hatramin'ny boky, nolazaina fa nihazahoana fahefana no ela, dia hiazakazaka manao vitesse TGV ny fampandrosoana. Kianja, hopitaly, sekoly lazaina fa manara-penitra. Foto-drafitrasa voajery fa ny foto-drafitr'olona dia ny mpampianatra anjorom-bala. Tsy voalohany karaha mampiasan'ny fahasalamana, tsy voaloha ara-dalàna ny vatsom-pianaran'ny mpianatra, sy mba avokoa ireo lalana izay antoky ny fivezivezena, miaratsy ny kalitaon'ny fampianarana. Voafetra ihany teti-bola ananganana ny tombon-jandary, fa rehefa kianja nefa misy vola foana ary ampanantenaina isaky ny distrika. Hatraty amin'ny taona 2024 ny governemanta efa niova inefatra izay endriky ny tsy fahombiazana. Ny delestazy manimba ny fiarina izay misy akony ratsy amin'ny toe-karena. Ny sakafo arapaka isan'andro manahirana ny malagasy tanteraka ankehitriny. Ny solika ahina mbola hiakatra ary tsy hidina intsony. Averina eto aloha ity resaka nitranga tamin'ny ady hevitra hoe ny avoloha ity tao anatin'ny fahitalavim-panjakana ny taona 2024 ka ilazana sy amoazana ny saintsika vahoaka fa lainga no lafafy ny mpitondra io ho an'ny vahoaka malagasy. Hoy mantsizy hoe nenay ny tsy dia efa vita hatramin'ila président Ravalomanana, tsy hoe vao atao fa efa vita, efa hitanay daholo hoe aiza ny point rehetrarehetra ahafahana manao hydroélectrique eto Madagasikara. Zany teny aminao ohatra fotsiny zao any amin'ny sud manana charbon tsika, charbon any Sako, efa hitanay ny fomba anaovana an'izany, afaka roa taona io dia ho vita, ary rehefa mipetraka ny any Sako 300 mégawatt mivita ny any Sako ampiena ny herinaratra, vidiny herinaratra any amin'ny sud rehetrarehetra. Zay le étude sy précision. So mbola veriko ihany ho fantatry ny vahoaka malagasy, tsy andrakandrana ho aho na tsapatsapa ny fitondrana firenena. Anisan'ny tena fototra iorenan'ny fampandrosoana, ny fanodonana ilay lazenareo tao, ny zava-misy eto Madagasikara mba misy an'ilay valeur ajoutée. Noho izany tsy maintsy fata manao étude tsara ianao inona nataonao an'izy, fa tsy ho tenitenenina fotsiny anao an'izao dia anao an'izao. Tsy maintsy miainga tsara ny zavatra misy ianao zay hoe filikavy ihany ilainao amin'ity zone ity, dia zay no tsy maintsy ampiasaintsika an'ilay solaire, panneau solaire reny. Zay no ampiasaintsika ny resaka rivotra. Mazava amintsika rehetra angamby izany. Miavaka tsara ny olona efa manana traikefa sy ny olona nianatra nandainga ka mampiaina sy mamahana lainga ny vahoaka hatramin'izao io.
hatreto tokoa dia tsy mazava hoe inona no paikady fanampiana avy amin'ny fanjakana na fisoroana ny fidangany ny vidim-piainana sy ny fanalefahana izany. Inona no arofanina? Ny politika hafahafa, tsy misy fitoniana, atahorana ampikorontana raha tsy voalamina indrindra fa amin'ny fifidianana. Fifanarahana politika ve? Safoka ao nandoam-pirenena no atao. Iza nefa no hitantana izany satria mbola mamy ilay seza. Ny fifidianana feno alabato sy nangalaran'izy ireo no isan'ny fosotra mahatonga ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ho toy izao. Zavatra tsy hay no ilingilingina ary mbola nangalarana mihitsy mba hipetrahana teo. Izao no mahazo antsika kehitriny ary isan'ny fosotra ny HCC ary tompona andraikitra feno amin'izao fahorim-bahoaka izao no ilay azo raisina fa tsy mitombona nandritra ireny fitoriana ho an'ny fifidianana ireny. Raha tsy mitandrina ka mitaky fifidianana madiso mangarahara io ny vahoaka malagasy dia mbola oloza lavitra noho izao no hiantra eto amin'ny firenena ity ary raha izao no mbola mitohy ao anatin'ny 5 taona manaraka indray. Tazana mantsy fa mbola ikiribiby hitondra ity firenena ity ihany ireo mpitondra kehitriny na dia efa tsy mahomby anaza ilay fitondrany. Hoy mantsy ny filoha Marc Ravalomanana hoe samy efa nanambara avokoa ny tsy fahalavo loarin'ny lalàna amin'ny fifidianana eto amintsika na ny antoko politika na ny firaisamonim-pirenena na ny voamera manokana misahana amin'ny fifidianana ny CENI zany zay nampiasa ireo lalàna ireo na natanterahana fifidianana 5 nandritry ny taona 2024, 2024 ary 2024. Eny fa la ny fiombonam-be iraisam-pirenena aza dia efa nilaza ihany koa fa tokony ahitsy sy hatsaraina ireo lalàna amin'ny feny fifidianana eto amintsika mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana rehetra izay ho avy. Ny ankamaroany malagasy dia tsy mahafantatra velively ny votoantin'ireo lalàna amin'ny feny fifidianana ireo ka tsy afaka manara-maso sy mandray andraikitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseho mialoha mandritra ary ao aorianan'ny fifidianana. Betsaka ihany koa ireo didim-panjakana fampiarana na ny décret d'application zay voalaza ny lalàna am-pifidianana no mbola tsy noraisina. Samy efa nanolotra soso-kevitra avokoa ny rehetra ho fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifidianana eto amintsika kanefa dia tsy misy hatramin'izao ny finiavan'ny mpitondra fanjakana anatsara ireo lalàm-pifidianana ireo. Mazava izany, tsy miaina iza na iza ny fanjakana fa sokajiana ho mpanakorontana izay miteny ivelany ny fitondrany. Ny diplomasia na dia teo aza ny fandaminana natao dia mandalo krizy marefo, lasa misy fifandirana eo amin'ny ministera ary manahirana fa tafiditra ny resaka foko sy fiaviana. Miady amin'ny kolikoly, ny volamena anaty vata manjavona, volamena any Afrika Atsimo taraiky any. Mikatso avokoa ny zavadrehetra eto amin'ny firenena, tsy ady an-trano, tsy loja voajanahary goavana, fa tena tsy fahaiza mitantana tsotra izao. Potika tanteraka ny firenena ankehitriny. Na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy andalo fifidianana ity firenena ity ary mila miomana amin'izany ny vahoaka malagasy. Dia hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana hoe ho raisina ny fepetra rehetra andraisany rehetra anjara amin'ny fanavaozana tanteraka n'isy mpifidianana. Hatsangana ny komity pokotany voafidin'ny fokon'olona, avoizina sy hatsaraina ary fenona ireo lalàna mifeha ny fifidianana. Avoaka ireo didim-panjakana fampiarana ireo lalàna mifeha ny fifidianana. Avoizina ireo rafitra hitantana ny fifidianana. Azavaina amin'ny vahoaka ireo lalàna sy didim-panjakana hifehy ny fifidianana. Dia manamafy izahay
fa ny fifampidinian'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ihany no hany vaolana mba zahoantsika vokatra ekenindrehetra sy ampilanina ny tany sy ny fanjakana samy teandriamanitra. mazava izany dinika ho an'ny fanavotam-pirenena no tanteraina ny sabotsy izao etsy amin'ny kanja ny Macron. Ilaina ny fatongavana sy ny fandraisana anjarany rehetra mba amahana izao olana mianjady amin'ny firenentsika izao. Ilaina ny hevitry ny rehetra mba amarana ny fahavoazana sy ny fampahantrana mahazo ny firenena ankehitriny izao io. Inona reny zavatra nisy teto raha ireto mpitondra ireto no teo amin'ny toeran'ny mpanohitra amin'izao maloana ny fampahantrana manara-penitra ataon'izy ireo ny vahoaka malagasy izao hoe fa ahoana mariny. Ahoana mariny